Vatsimpana etni pasteur Barbier Kristina. Efa afaka sika tompoko. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra. Indreny fitiavanao sy ny famindramponao. Fa trapo amonjeny izahay. Velonaina nomenao ity andro vaovao ity. Makasitraka indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary dia miakohaka manoloana ny famasinanao izahay. Ka hideranao sy hanome voninahitra ny anaranao. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Saotra indrindra Jesosy malala. Nanomezanao izao famindramponao izao. Afazoko isa-maraina ho ianao ny famindrampoko aminareo. Ary izany tompo no anararaotanay. Ity maraina vaovao ity tokoa hoe talaonay eo anatrehanao hanadiovanao ny tenanay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka sasao amin'ny ranao madio Jesosy. Ahazo an'izany famindrampo nampanantenanao anay amin'ity anio izany. Omeo anay ny fananao mahery ankehitriny. Ampahery anay, ampafantatra anay mandrakariva lalana tokony izoranay. Ary amin'ity anio ity dia asehoy anay tokoa izany fahefana feno anananao izany. Satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mahagaga ianao. Mitenena tompo, mitenena fanahy masino. Amindrafo amin'ity mpanompo tsy mahasoa izay voatendry izara ny fahasoavanao. Ny aja sy ny dera ho anao mandrakizay. Amen. Mbola ampitomboana amintsika lalandava ary havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray. Any alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Miarabantsika araka an'izany fiarabana apostolika izany ho anisy atokantrano mampandroso izao vatsim-panahy vao maraina izao. Ialana tsiny aty ampiandohana tokoa ry havana fa nisy ny fahatarana kely noho ny antony ara-teknika satria dia tsy mora ry havana ny manao zavatra. Makasitraka antsika amin'izany. Ny lohateny fampianarana omenantsika amin'ity anio ity dia ny hoe manatona an'ilay tompony fahefana rehetra. Hosokafantsika ny baibolitsika, hojerevantsika ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Jaona. Jaona toko 5, andininy 1:20 ka hatramin'ny 5:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy a Nazareta manao hoe: fa toy ny iray manangana sy mamelona ny maty, dia tahaka an'izany koa no amelomany ny zanaka izay tiany. Fa ny iray aza tsy mitsara olona, fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajany olona rehetra ny zanaka, tahaka ny fanajany ny iray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny iray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy ho eloina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay handrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny iray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana hitsara izy, satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay handrenesan'ny olona rehetra any am-pasana ny feony, dia hivoaka izy izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialoha izao tenin'Andriamanitra izay novakitsika izao ry havana dia hitantsika ny tantaran'i Jesosy nanasitrana ilay napetraka teo amory ny farihy Betesda tany Jerosalema. Efa narary 13 taona ilay rangahy. Efa niatra fangirifirin'ny nofo taona maro. Naniry koa raha naniry izy ny hahazo fanasitranana, ka dia tojo ny tadiaviny. Fa tonga i Jesosy
ka niteny taminy hoe mitsangana ozy betao ny fandrianao ka mandehana sitra nisy ny batany entana izy nandao ilay toerana nody ho any an-tranony. Tsapatsika ny eritreritra na dia tsy hitany masontsika aza izato hafaliany. Inona nefa no mampalahelo? Tsy nahafaly ny jiosy izany nataony Jesosy izany, ka nitsangana ho mpanenjika azy izy ireo. Inona no ataony? Tsy misy afa-tsy izao. Nanao izany tamin'ny sabata Jesosy. Fatrampanaja ny sabata manko ny jiosy. Ny fotoana izany no zava-dehibe taminy. Fa ny soa natao tamin'izany andro izany kosa, koa raha nisy olona nanao izay mifanohitra amin'izany dia noenjeny. Noho izany dia nitsangana ho mpanenjika sy nikendry ahafaty an' Jesosy mihitsy izy ireo. Ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny 17 no antony faharoa nikendreny hamono an' Jesosy. Fa hoy Jesosy mantsy, ny raiko ozy izy miasa mandraka kehitriny, ary izaho koa miasa. Heloka miampy heloka ny fandrenesany jiosy amin'izany. Satria nahoana ry havana? Tsy tao am-pony ny fiheverana an' Jesosy koa Andriamanitra. Hoy izy indray mandeha mantsy hoe, tsy Lety ve no zanaky Josefa? Tsy ry Jakoba ve no rahalainy? Ho setrin'izany fiheverana izany izao tenin'Andriamanitra izao. Ka izay tiany ambara amin'ny mpiaino rehetra izao dia ilay hoe na dia olombelona aza Jesosy dia Andriamanitra tokoa tompony fahefana rehetra. Izany no filazantsara ho torina amiko sy aminao amin'izao. Alohan'ny akarany any an-danitra dia hoy izy tamin'ny mpianana, efa nomenay ozy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Izany fahefana izany dia misy lafiny mahafaly sy mahatahotra tahaka an'izao. Jesosy ary dia manana ny fahefana izy hamelona ny maty. Araka ny teny teo dia misy fahafatesana roa karazana samy mahazo ny olombelona eto an-tany. Ny mahafaly anefa dia izao, manana fahefana hamelona izay azon'ireo karazam-pahafatesana roa ireo Jesosy. Inona avy ireo karazana fahafatesana ireo? Voalohany, fahafatesana ara-panahy hatramin'ny andron' Jesosy, ka hatramin'izao androntsika izao dia samy ahitana an'izany. Jiosy firy moa ry havana no efa nahazo fanasitranana ara-nofo maimai-poana tamin'i Jesosy? Ary inona kosa no nasetriny ireo firenena ireo noho izany? Moa tsy niteny mampalahelo hoe omboy ilay io, fa avelao Barabasy ho anay. Tsy apôstôly nofidian'i Jesosy ve Jodasy? Nefa inona ny loza vitany? Tsy efa nitory tamin'ny fireneny ka nanambara ny famonjena tamin'izy ireo ve Jesosy? Ka firy no tonga tena mpianatra ny tamin'izy ireo? Inona ny antony ry havana? Inona ny anton'izany rehetrarehetra izany? Tsotra, maty fanahy. Maty fanahy. Ankehitriny koa, miorina ao amin'ny fiangonana ireo fikambanana samihafa. Misy ara izany atao hoe fikambanana atao hoe vokovoko manga izany, miady amin'ny fisotro mahamamo. Nefa moa tsy mbola maro no miboboka toka na dia kristianina aza. Ao ny ataontsika koa hoe fikambanan'ireo tanora, natao hitaiza azy ireo hanana toetra mendrika ny maha-kristianina. Nefa manao ahoana ankehitriny? Inona no hita? Tsy izao ve ry havana? Mivary lavo amin'ny fitsangatsangana, mandany ny androny amin'ny filalaovana, ny dia, ny fanaranam-po. Eny, mihaino mihitsy ara, na dia mpihira filazantsara aza, mihira n'izao tontolo izao mihitsy, ny fijejojoana etsy. Ao koa ny tsy fanohavana ray sy reny. Raha lazaina
amin'ny teny indray mbava izao fiainana izao ry havana dia izao Glaoby feno faty mihetsika. Glaoby feno faty mihetsika. Mahafaly anefa araka ny teny eto fa Jesosy na dia olombelona aza dia Andriamanitra manana fahefana izy hamelona ny maty toy izany raha tiany tokoa no hanafaka azy. Ary izany tokoa no ireny ka mametraka fanontaniana amiko sy aminao amin'izao anio izao hoe teo sitrana va izao sy ianao? Teo vaovava ny fatotra izay mamatotra antsika ry havana. Te hiditra ny lanitra va izao sy ianao? Andao heno tsika ny tenin'i Jesosy androany hoe avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary izay mandre dia ho velona. Ary mbola ho izy indray hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay. Anisany mandre izany teny izany fa izao sy ianao ankehitriny. Tsaroa fa tsy mba mizaha tavan'olon'Andriamanitra. Koa andaotsika ary anana fanahy vonona hihaino sy hino ny tenin'Andriamanitra mba ho isan'izay hahazo fahavelomana aminy isika satria manana fahefana hanao izany Jesosy afaka. Fahafatesana faharoa nolazainy teo, fahafatesana ara-nofo. Ny olombelona rehetra eto an-tany dia samy miara-manaiky fa samy tsy maintsy ho faty. Ny fotoana tongavan'izany amin'ny tsirairay no tsy mitovy. Misy eo amin'ny fahazazany, misy eo amin'ny fahatanorany, misy eo amin'ny fahanterany. Misy anefa zavatra tsy hitovian'ny olona kosa dia ny fahavelomana indray. Koa ny kristianina na hoe ny mino dia efa nampianarina tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa mbola hisy ny fahavelomana ara-tena. Isika kristianina mamerimberina isaky ny alahady maraina na ny hariva rehefa amin'ny fotoam-pivavahana fanaontsika ny hoe mino ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty aho. Ny jentilisa ary na ny tsy mino kosa dia maneso sy miomehy raha mandre an'izany. Inona no antony? Satria mbola hoela ny fotoana iasan'izany iverany azy. Asa nefa sao misy amintsika mitovy hevitra amin'ireo jentilisa ireo. Asa hoy aho nefa raha toa ka misy izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra androany amiko sy aminao aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona anepasana ny feony dia hivoaka izy. Toko tsy mba mamitaka mantsy ny tenin'Andriamanitra ry havako. Efa naneo antsika ny santatra izy. Hitatsika zanakavaviny Izairo tao an-trano. Ary ihany koa Lazarosy efa nalevina efarana. Itsetra ambonin'izany Kristy efa nitsangana tamaty ho santatra izay nodimandry hoy Paoly. Ary hoy izy koa hoe raha tsy nitsangana Kristy dia foana ny tori-teninay. Ry havana, iza no mbola irorosaina? Zovy no mbola hisalasala? Mino an'i Jesosy fa izy manana fahefana hamelona ny maty toy izany koa. Ny lafy ny mahatahotra kosa amin'ny fahefana ananan'i Jesosy dia ity fahefana ananany iray ity izay tsy azo n'iza mihitsy izany fa izy rery ihany manana an'izany dia fahefana hitsara. Hoy ny andininy faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Fa ny zanaka aza tsy mitsara olona fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny iray izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny iray izay naniraka azy. Manaraka ny famelomana omeny Jesosy dia tonga koa ny fitsarana. Natolotry ny iray ny zanaka izany fahefana izany. Ambarany miariary amin'ireo jiosy izay nitenenany izany fahefana izany.
na dia olombelona araka ny fiheveran'izy ireo aza izy. Ny antony dia satria sady zanaka izy no iraka. Samy anatrika izany fitsaran'i Jesosy izany ny olona rehetra. Na velona izy na maty izy. Lazainy mialoha eto ny amin'izany mba samy hiomanantsika. Amin'izay dia tsy hisy azo hiala tsiny eo anatrehany ka hanao ilay fiteny mahazatra ny maro hoe mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Lafo ny mahatahotra hoy izao ny fahefan'i Jesosy tsara. Ambara eo amin'ny andinin'ny 7:20 ny fomba hataony amin'izany andro izany. Inona no lazainy teo? Avahana ozy ho antokoroa ny olona ary antsoina amin'ny anarany hoe mpanao ratsy sy mpanao tsara. Izany hoe izay efa nataontsika ihany no hitsaranantsika. Hoy ny ohabolana fanao ny ratsantsika. Ny ratsy atao ozy manody fa ny soa atao levenam-bola. Ho toy izany koa ny fitsaran'i Jesosy. Raha lazaina hoe mpanao ratsy ny antoko iray dia noho ny nataony ihany. Izany hoe sy nino ka nanatanteraka ny asa ratsy rehetra vokatry ny tsy finoany sy ny fahamafisam-po. Antsoina hoe kosa mpanao tsara ny antoko iray satria niaina sy ny velona tamin'ny finoanan'Andriamanitra sy ny teniny ka nanatanteraka ny asa tsara rehetra vokatry ny finoany. Ry havana malala, izany no tarin-javatra tsy maintsy iseho na ho ela na ho haingana. Araka ny teny eto koa, izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fanamelohana. Koa dia mitodika amintsika tsirairay avy izao teny izao, ka mametraka izao fanontaniana izao. Manao ahoana ny fiomanana hanatrika ny fitsaran'Andriamanitra? Efa vonona ve izao sy ianao? Zavatra matahotra sy mampangororo mantsy izany. Raha toa ka mbola tsy niomana izao sy ianao, dia aoka ho fantatro sy ho fantatrao fa izao androm-pahavelomantsika izao, izao androm-pahavelomanao izao, no andro azahoako sy azahoanao manao izany ka andao ry anararaotra. Miangavy ianao. Andao anararaotra fa mandalo ny andro ny tany. Mbola miantso Jesosy. Inoy ny feno fahasamafisina amin'ny foko sy ny fonao. Miantso ny tsirairay sy ny rehetra izy ko andao hibebaka avako ka hanenina amin'ny ota izay efa natao. Aoka fantatry ny velona rehetra fa na olona aza Jesosy dia Andriamanitra manana ny fahefana amin'ny elona ny maty rehetra izy na ara-panahy na ara-tena sady hitsara ny olona rehetra araka ny nataony avy. Azy irery ny voninahitra antsika ny fiomanana fa atotra ny andro. Amen. Ivavaka isika tompoko. Tompo, makasitraka Tompo amin'ny teninao, tsy mitsahatra ianao Jesosy. Milaza aminay fa efa eo ambiam-baravarana ny ianao. Kely sisa Jesosy. Mila fanabe-dabe andovan'ny lanitra mantsy ianao Tompo. Izany no hitorinao ny filazantsaranao ankehitriny hoe mibebala ianareo hoe fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tompo, mamindrafo aminay. Mamindrafo aminay mpanota izay mbola olombery ety an-tany ankehitriny. Tsy sakanavaka izany. Fona aminao zahay o. Totsenay ny filazantsaranao. Namodinay eno ihany kanefa hoy ianao hoe ty firenena ity manompo ahy amin'ny molony. Fa ny fony manalavitra isan'andro. Mamindrafo ka mamela elo ka Jesosy o.
Mitalao eto anatrehanao Tompo. Jesosy zay rehetra tsy namboleny tananao. Ianao ny manana fahefana mangana ny maty. Ka ninina ny endrikendrika safafatesana ny fiainanay, fiainam-pananay, mpamonjy eo. Jesosy mba azahoana fiainana, fahavelomana, miaraka aminao ka sahinay koa iteny tahaka ny Paoly. Tsy izaho intsony no velona, fa i Kristy no velona ato anatiko. Saotra Jesosy io, saotra Tompo. Omano koa foa mampananay, manoloana ny fitsarana ho avy. Jesosy io anapa-kevitra amin'izao sisa izao hoe hankahala ny ratsy. Hanompo anao amin'ny fitiavana sy ny fanetretena ary ny finiavana. Tsy anao kotoatoa ny asanao Andriamanitro, anaitro ny avinafom-panahy Jesosy io. Anaiky sy ankatony teninao Tompo. Nahoana ny fandraisanay ny fiainonay ihany izany. Ianao no henonay Jesosy io, ianao no ankatoavinay. Ka io lalana izay fanahy masonao amin'ny lalana tsara mizotra any amin'ny Jerosalema vaovao. Izy dia tsisy fisentona intsony, tsisy ranomaso intsony. Toerana feno fahasambarana, fifaliana mandrakizay miadana miaraka amin'ny tomponay. Saotra Jesosy io, saotra Jesosy io. Tanteraho amin'ny mpanomponao tsirairay avy amin'ny makivaky ty tontolon'andro androany ty nitsodraninao masina. Ilay tsodraninao mahery, izay efa nampanantenanao, efa nolazainao tao amin'ny mpanomponao fahiny hatrizay manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra ray nanomeza ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy hoveza rehetra mino azo fanana ny fiainana mandrakizay. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo izay fahasoavana. Tsy vidim-bola aman-karena fa nomena ho anay maimai-poana tamin'ny alalan'ilay rano solatsaka teo Kalvari. Ho amin'ny fiainanay tsirairay azy. Ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Nampanantenany tsirairay avy koa hoe fiadanako nomeko anareo. Fiadanako no avelako anareo. Izany toetra ao anatin'ny fona isanandro. Anananay fifaliana miaraka aminao na dia mamaky onjaza ny fiainanay matetika. Ho anao mpanjaka, tompony Tompo, Andriamanitra mahery, andria ny fiadanana ray ny mandrakizay. Anao ny saotra, anao ny haja, anao ny dera, ny hery, ny voninahitra sy fahefana. Anao efa hatramin'ny taloha izany ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay. Ho anay kosa ankehitriny fiomanana hatombotra ny andro. Aleluia. Amen.